Eny ary tompo. Indray dia zahay mpisolo tena mpitiavana vitsivitsy eo amin'ny Avatsa UPM sampana Frantsa nanolotra ny fandarana voalohany. Niarahantsika tamin'ny Ralph Mifaly sy ny Avatsa UPM sampana Frantsa ho anareo. Dia teo Yandry Salomon, Mikanto, Raif Patricia Salomon izay sakaizan'ny Avatsa Mahafatra-po ary Dede Sorajavona. Ramatoflo. Tenako dia antrony to. Ary ino moa ty izy teo ny saika ho lazaina dia hoe mangatsika nara ny toerana misy anay izao. Nefa noho ny fitiavana dia nanao ity fandarana ity ho atolotra ho antsika rehetra, indrindra ho fankasitrahana ireo izay nandray anjara tamin'ny voambolana hatrany velomina. Vitsivitsy amin'izany ohatra Tsiferana Rija, Sahaza Rakoto Arsoa, Nrenjandrianjara Rakoto Rajaona, Arlala Razafindra Miarana, Banarala, Isaina Malagasy, Lalatina, Haili, Bedebe Anareva dia makasitraka tokoa. Nahatratra 7,500 ny voambolana voasivana ary nahatratra 2,700 ny fehezanteny voaforona tamin'izany. Tsy misy afa-tsy ny fampiasana azy ny mamelona ny teny, koa velominy ny tenitsika e, manan-karena isika satria na ny teny hoe passeport aza dia misy dikany amin'ny teny malagasy. Tsy mila mampiasa ny teny vahiny isika amin'ny teny marobe. Ho avoaka tsy ho ela ilay amboarakely voambolana hatrany velomina izay ho atolotra ny Avatsa UPM sampana Frantsa ho an'ity taona 1,24 dia izay zany ny loka azonao izay nahazo ny toerana voalohany arabaina indrindra miaraka amin'ilay boky elektronika na raky boky elektronika. Dia misaotra indrindra Ralph, mankasitraka ny mpanaraka ny Avatsa UPM sampana Frantsa rehetra. Veloma tompoko, madiafoe! Mandram-piona, madiafoe!